Ankoatray dia ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinoka Roberto no nanambara sy nitondra fanazavana mahakasika ny famporisihana natolotra ny Barea Madagasikara ankoatran'izay hoe mari-pakasitrahana nomena azy ireo ny Chevalier de l'Ordre National Sportif dia nisy ihany koa ny famporisihana sy valika sasara taorian'ny vokatra tsara azo ny Barea ny Madagasikara. Nampanatenatsika ny filohan'ny République fa omena $250,000 ianareo. Efa nisy €166,000 natolotra ho an'ny prime tany am-boalohany. Nisy koa ny €25,000 natolotro anareo tany an-toerana nataon'olon'ny président ary androany dia atolotra anareo ilay prime na $250,000. Izany hoe raha total zany ny prime ankoatry ny zava-dava fa ny prime natao amoanana mivantana ny atletatsika dia ny totaly $1,720,380,000 ariary. Tsika bary no ataoko eto fa mamelay kosa nareo isaotra amelina anamafy ny fisaorana zay efa natao foana.